Fanomiaraba antsika rehetra rehefa komalala satria dia alatsinainy ity izay anonana ny fidanan'ny tompo antsika mianakavy. Ny mofina antsika anio rehefa komalala dia ny boky mpanjaka voalohany toko 220, ny andininy 120 ka hatramin'ny 120. Mpanjaka voalohany toko 220, ny andininy 120 ka hatramin'ny andininy 120. Anaran'i Jesoa. Ary Josafata zanona Kiasa vao nanjaka tamin'ny Joda tamin'ny taona faefatra nanjakany Ahaba mpanjakin'ny Israely. 5 taona Josafata fony izy vao nanjaka ary 20 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary anaran'ny reniny dia Zoba zanaka vaviny Sily. Ary nandeha tamin'ny lalana rehetra izay nalehany Azarainy izy ka tsy niara tamin'izany fa nanao izay mahitsy teo mason'i Jehova. Kanefa kosa ny fitoerana avo tsy mba noravana fa ny olona mbola namono zavatra atao fanatitra sady mbola nandolo didikazo-manitra dia nafitoerana avo ihany. Ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakan'ny Israely. Ray masonao manao nasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny havana ny andininy 120 manao hoe ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakan'ny Israely. Voalaza fa i Josafata dia mpanjakan'ny Joda. Mampatsiaro ny lesony sekoly aladitsika fa ny fokon'ny Israely dia 12. Nandrafitra ny hoe firenena zanak'Israely zany. Rehefa nivoaka avy ny tanàna ny fahavapona tany Egypte izy dia nonona tao amin'ny tany Kanana dia nanaparitaka tamin'ny toerana 12. Dia ny aina tao anatin'ny firenena efa namparaterain'ny tompo hoe tantolo ronosy tatelo izy. Kanjo noho ny toe-javatra maro samihafa dia nivaky roa io firenena io, firenena Israely zany ilay foko 12, nivaky roa ka fanjakana avaratra izay nisy ny foko folo izay nanandreny vohitra ny Samaria tamin'ny andron'ny Rehoboama izay zanak' Solomona no nivakisany firenena zanak'Israely ho foko roa ka nanomeny tsy hoe fanjakana avaratra, zany hoe fanjakana Samaria nisy ny foko folo ary ny fanjakana atsimo kosa izay nisy ny Joda sy Benjamino. Dia ireo foko folo ireo zany natao hoe Samaria nanomeny Samaritana teoriana ary ny fokon'ny Joda kosa izay nanomeny hoe Jiosy teoriana. Dia trangary dia samihafa ny mifandimby, samihafa ny mpanjaka tany avaratra sy tany atsimo. Amin'ny tantara izay voalaza ety dia Josafata no mpanjaka tany atsimo ary Ahaba kosa no mpanjaka tany avaratra. Dia Ahaba izay mpanjaka tany avaratra fantatsika ny ara-tsin'ny toetrany tamin'ny andron'ny Eli nanalika tsara ny toetra ratsin'ny Ahaba mpanjaka Eli. Nahita ny fanompontsampin'ny Ahaba, ny toetra ratsy ny Jezebela vadiny Ahaba, ny nakany Ahaba ny tany mboaloboka Nabota sy ny sisa rehetra. Eli zany Ahaba mpanjaka ny tany avaratra zany dia mpanjaka tsy tsara fitondratena ary nampanompo sampy ny fireneny ka nahatezitra an'Andriamanitra tsy tamin'ny firenena mifanjakana avaratra ihany fa tamin'ny Ahaba mpanjaka sy ny fianakaviany mihitsy. Fantatsika moa toy ny tantara teoriana. Mifanohitra amin'izay kosa i Josafata izay nanjaka taty amin'ny fanjakana atsimo nandimby andrainy izy. Rainy Iasa ny anaran'ny rainy. Rainy izay asa zany dia mpanjaka Endry izay nahitsy teo mason'Andriamanitra ary marina fa tsy niravana ny fitoerana avo zany hoe fitoerana avo zany dia ilay nisy fanao tamin'ny faritra Kananita iny zany nisy eny amin'ny toerana avo eny an-tendrombohitra eny dia misy sorona, misy toerana fanaovana sorona dia misy hazo dia misy karazan-drazana altara kely dia fanaon'ny olona ny manao sorona eny indraindray. Io moa zany toe-tsaina novana tamin'ny Kananita ka ireny dia nisy mandrakariva izay azo lazaina hoe tsy dia tena tany am-boalohany tsy dia tena mbola azo lazaina hoe nanaitra loatra fa ateoriana ilay izy dia lasa fomba tsy ary ela be mihitsy ny toy io karazan-drazana fampifangaroam-pivavahana io
hoe na de fa nivavaka tamin'andriamanitra na zanak'Israely na tany avadra na tany atsimo de mbola nanao ny toetra hoe nanompo sampla nanatitra sorona teny amin'ny teny atelo-bohitra teny andriamanitra ny fahavokakany sy ny tahaka izany ary dia nateritra n'andriamanitra aty amin'ny azo lazainao aty amin'ny aorinan'ny fahababoana zany hoe fahababoana efa aty amin'ny ambadika aty amin'ny andron-driza kely mpaminany bandry Jeremia mpaminany zany voaza lazaina hoe tsy nisy itsony io ireny toerana ataontsika hoe raha vatateraka ireny fitoerana avy ireny fa mbola nisy zany na tamin'ny andron'ny asa na tamin'ny andron'ny aba na tamin'ny andron'ny zanak'asa atao hoe Josafata de na izany anefany de Josafata de mahitsy teo anatrehan'andriamanitra izy satria nampitodika ny olona mivahoaka tamin'andriamanitra ary nandrava ny toerana fanompo-tsampy maro izy na de izany ary dia inona ny tranga hoy ny filazana andiny fa de apoly manao hoe nanana toera tsara zany Josafata ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakan'i Israely. Josafata zany de nanatona an'Israely nanatona fihavanana tamin'ny mpanjakan'i Israely tamin'izy io tamin'ny fanjakan'i Israely zany azadona zany fampirahalahy reo fanjakana avaratra zay nisy ny fokofolo sy ny fanjakana atsimo nisy ny fokoroa de ny fandrafy mandrakariva talohan'ny Josafata sy talohan'ny Aba fa izao noho ny toetra mahitsy sy toetra tsara nananany Josafata zay nolovany tamin'ny rainy eo mamarina ny hoe taranaboanjo de fotoboanemba dia nanaraka ny toetra ny rainy zany tsara fanabeazany Josafata tsara fanabeazany izy satria nitaiza azy tsara ny rainy natahotra n'Andriamanitra de nitombiasana zay toetra izay ary dia olo ny fihavanany Josafata kanefa zao ny zavatra nitranga Iaba de olona mpanjaka ratsy fanahy raha toka jerena de tena tsy tokony hihavanany Josafata mihitsy raha maha olombelona hoe ahoana moa zany sady ratsy fanahy izy no ataontsika hoe manao zay tsy mety indrindra teo mason'Andriamanitra fa izao olo ny fihavanany Josafata de nanatona ny Ahaba izy Ahaba mpanjaka Soramasina de manazava maneho fa toetra tsara zay Paul eo amin'ny Koritianina faharoa toko fahenina andininy faefatra ambin'ny folo de manao hoe aza manaiky asina zioga jatonina anareo nakahiavananareo amin'ny ratsy tsy mendrika zany hoe Paul de tena manazava fa raha ohatra ka enta-mavesatra ny fihavanana amin'ny mpanompo sampy na amin'ny enta-mavesatra amin'ny fihavanana amin'ny olon-dratsy de manjary lasa ziogo zany ka tsy voatery ny olona ny kristianina hiavana na hiaraka iombona zioga amin'ny mpanompo sampy fa eto kosa de Josafata tsy nieritreritra mihitsy any Aba olo-kafa na nieritreritra fanjakan'i Israely olo-kafa fa nieritrereti no toy ny rahalahy de raha tena mamaky ny toy tantarantsika de indro tamin'ny andron'ny Josafata ihany no azo lazaina hoe nanao dingana ny mpanjaka vao io nanao dingana hoe hiavana ny mpirahalahy ary eto avako malala de mampianatra antsika ny manahoana moa zany fifanantona ny mpirahalahy zany ba firenena anankiroa zay mpirahalahy de rehefa nifanatona izy amin'ny rahalahy reo Josafata sy Aba zany de inona kay no fomba nataony Josafata ka ampianarina atsika rehefa manatona rahalahintsika isika rehefa mihavana amin'ny rahalahintsika isika de ahoana ny nataony Josafata ny voalohany indrindra de nataony Josafata de nanatona ny Aba izy hitatsika ao amin'ny mpanjaka faharoa zany toko ao ambadika eo zany toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra fanatona tamin'ny Aba izy de de rehefa nifanatona tamin'ny Aba izy de izy mihitsy zany no nakany nanatona ny mpanjakan'i Israely izy nila fihavanana ny olona mila fihavanana no manatona izy zany tsy niteny tamin'ny Aba hoe mba te hihavana aminao satria mpanjakan'i Israely ianao raha itapony firenentsika ka miakara ty amiko tsy zay fa i Josafata de nanatona ny Aba midika voalohany indrindra ny hoe
ny olona mangetahita fihavanana de manafoana tena ary manatona ny olona zay ataontsika hoe ilana fihavanana mandady rary no nytony malagasy de nanatona tany amin'ny Ahaba izy tovolaharana eo samy mpanjaka na Ahaba na i Josafata fa saingy zao i Josafata no nanatona io raha teo no mahazoky any Ahaba de nanatona any Ahaba i Josafata ary nidikan'izay de fanetretena rehefa nanatona any Ahaba izy de avy hatrany dia zay nahapokotra any Ahaba namaika azy de Ahaba manao hoe iaraka amiko ve anao iady amin'ny Siriana satria zanatany Siriana ny fanjakana avaratra de nangataka fanampiana tamin'ny Josafata zany Ahaba mba iara ampinao ve fa iady amin'ny Siriana hitanao ny fahoriana iaina ny fanjakana avaratra amin'ny Siriana ka raha mba mety renao de andao tsika hiakatra any Ramota Gileada apio iady amin'ny Siriana tsy napoiziny Josafata io tsy napoiziny Josafata io fangatahany Ahaba io fihavanana nandehanany tany nefa avy hatrany dia le fihavanana teo ihany fa tonga tena fangatahana naseony Ahaba zany de le karazan'le olona lay ataontsika hoe pila tompotso hoe raha ohatra ka tena tianao marina tokoa ny mihavana amiko raha ohatra ka tongeto ianao aninona mo raha tianao ny raha mandady rariny ianao andao ampio amin'ny ady de tsotra navalilay mpanjaka ty fihavanana nandininy faefatra mpanjaka voalohany toko faharoa tahaka ny tenanao ihany aho ka ny oloko de olonao ary ny soavaliko de soavalinao zany hoe jereo tsara mifanetretena nyty mpanjaka ity sy ny fahalemem-panahiny Josafata ho izy manao eny ny vahoakako de vahoakanao miaramilako de miaramilanao soavaliko de soavalinao zany dikan'izany de zao zay ady anao izy tsy nyteny hoe zay anao de anah ozy manao hoe ny oloko de olonao ary ny soavaliko de soavalinao fa tsy ny hoe sy ny olonao de oloko ary ny soavalinao de soavaliko ary izay toe-panahy zay de hitanao hoe i Josafata de olon'ny fitiavana ary olon'ny fahafoizana izy mantsena Ahaba manao hoe zay de anao zany fa izy tsy niteny tamin'ny Ahaba manao hoe zay anao de ny olona mandeha mandady fihavanana na ny olona izay ataontsika hoe olon'ny fihavanana de olona tsy ataontsika hoe tsy olona mpitady tombotsoa na manatona raha ohatra ka mandeha manatona mitady fihavanana noho ny tombotsoa de tsy mahomby fa nasehon'ny Josafata izay toe-panahy azy za manatona anao tsy noho ny tombotsoa mihitsy fa noho ny mahampirahalahy noho ny mahampiray-tampo ny firenena ary noho ny fihavanana misy de zao tsy maninona mihitsy de inona to hitatara rehefa nandeha de nanomba nandeha ny fandaminana maro samihafa trenany ady de ho Josafata inona ny fahatelo midikana taon'ny Josafata toera fahatelo sika manao hoe toera voalohany dia lay Josafata nanetry tena faharoa Josafata mahafoy lay ialan'lay fitiavatena fa ny fahatelo de ity nampitodika ny Ahaba tamin'Andriamanitra Josafata izy manao hoe alohan'ny andehanantsika ary tsy alova antsika aloha manontany ny mpaminanin'Andriamanitra de hoy Ahaba eny misy mpaminanin'Andriamanitra be lehibeto fa aleo ananontaniana ny mpaminanin'Andriamanitra de izay nitoetra faharoany olona manana an'Andriamanitra ka mangetaheta fampihavanana nampitodika ny Ahaba tamin'Andriamanitra izy aleo alohan'ny itsika mihavana eto fa zao aleo alohan'ny isoana amin'io ady io andao anontahina ny hevitr'Andriamanitra eo ny ahitana maha-olon'Andriamanitra any Josafata de izy manao hoe eny ary andao anontahina aloha ny hevitr'Andriamanitra mampitodika mitaona ny olona amin'Andriamanitra de tsy maninona hoe Ahaba fa andao anontaniana misy mpaminany ana ve eto de misy mpaminany betsaka eto hoy Josafata fa aleo ary atsona ny mpaminany de natsona ny mpaminany efa-jato lahy zay nitariny zedika natsona ny mpaminany efa-jato lahy natsony Ahaba de rehefa natsona ny mpaminany efa-jato lahy de inona no nitranga naminany izy ireo hoe
mandehana miady nareo andresitsika amin'ny ady aombitsika amin'ny ady ho reo mpaminany efa jatolahy de tsinjotsinjony aba tsinjotsinjony Josafata fa mpaminany manao zay afalifaly ana aba tsinjotsinjony Josafata raha teo koa fa aba masika ka matetika ny mpaminany zay manodidina ny aba de mpaminany zay manao zay afalifaly azy fotsiny any de hoy izy ho Josafata satria ny tanjony ampitodika azy amin'Andriamanitra tanjony Josafata tena antany hevitr'Andriamanitra fa tsy ny hoe hiaraka amin'ny aba fa hiaraka amin'ny aba fotsiny any de hoy Josafata nga de tsisy mpaminany hafa ary de hoy aba misy mpaminany any fa Mikaia anarana fa saika io Mikaia io de zao tsy mba mety maminany tsara amiko mihitsy izy io filaky maminany azy de zao zavatra ratsy foana ny teneniny amiko tsy mba halako mihitsy io mpaminany ray io fa de tsy mba milaza zavatra mahasoa mihitsy izy mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andiny fahavalo dia inona no nitranga de hoy Josafata tsy maninona fa tsy anao fa antanina ihany izy andao izy antanina ary mpanjaka fa aza manao an'izany ianao fa lao antanitsika ihany izy zany hoe lay fahalemem-panahany Josafata namerina ny aba mandrakariva ho ao amin'Andriamanitra ho ao amin'ny lala mahitsy hoe aleo antanina ihany zay mpaminany fantatra fa marina sy mahitsy fa tsy hoe zay mpaminany mahafinaritra ny sofonao no henonao fa zay mpaminany fantatra fa irahin'Andriamanitra ny mpaminany rehefa malala de zao sandoka izy rehefa manao zay mahafinaritra ny sofon'ny olona fotsiny any na ny sofon'ny manodidina azy fa ny mpaminany mandrakariva zay tena maminany sitrapon'Andriamanitra de mandrakariva azy ndraindray manitsy na ataotsika koa hoe manindrona zay mety tsy mety ataon'ny fiarahamonina de nanontany iny Mikaia de mazava ho azy mitohy ny tantara rehetra fa ozy Mikaia hoe raha mandeha makany anareo de reo mpaminany rehetra eo de tsy izy fa raha makany anao mantsany aba de maty ianao resy ianao atolotro Jehova eo anatrehan'ny fahavalonao ianao ka de ho faty ianao saingy zao tsy nihaino an'izay aba tsy nihaino an'izay aba Josafata koa nanaraka ny aba tsy haino an'izay aba fa nihaino ny mpaminany efa jato mahery izy hoe ako efa be de be very nefa jato fe nefa miteny hoe andao andeha hiadiko zay anankiray kely io ve miteny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra fa ho resy saingy zao nefa ny kody any aba fantany ihany fa marina ny faminaniny Mikaia de inona nataony tamin'ny Josafata andaontsika aminay hiatrika an'ilay ady any saingy zao aleo aho tsy akanjony akanjon'ny mpanjaka fa akanjo hafa mihitsy mba tsy ho fantatry ny olona hoe mpanjaka aikaroza be te aby ty dia mba tsy ho fantatry ny mpanjaka tsy ho fantatry ny fahavalo hoe zany ahaba de akanjo hafa mihitsy zay tsy fanao zany tamin'ny andron'ny vanim-potoana ny ataontsika antikité hoe mihery miafina ohatr' zany ny mpanjaka de miafina ny akanjo tao anaty akanjo hafa mihitsy izy ary de zany hoe tao anatin'ny sainy aba zany de efa fantany tsara fa marina faminaniny Mikaia saingy mikiry biby any izy ny fanazavany Mikaia an'izay de ny hoe Andriamanitra nandefa fanahy Andriamanitra nandefa fanahy mandainga teo amin'ireo mpaminany efa jato reo ka mba hahatonga ahatateraka ny planin'Andriamanitra zany hoe ain'Andriamanitra ampiasaina daholo ny zavatra rehetra mba hahatateraka ny planin'Andriamanitra de ny ahafatesany aba sy ny ampaharesany aba fahefan'Andriamanitra na dia ny fanaratsy zay rehetra ataotsika hoe zao rehetra zao de fehezin'Andriamanitra hahatateraka ny planin'Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fanaratsy lehibe lavitra noho ny zavatra rehetra ny planin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra ka ain'Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetra hahatateraka ny planiny de ny hery ary aba kanjo inona no nitranga tsy nahakory tsy nampozy ny aba ny tsipika izay nahavoazy nandritra ny ady de itsika hoe tanteraka lay faminaniny Mikaia tanteraka lay faminaniny Mikaia tsy nampozy lay nitifitra tsy nahafantatra kory hoe mpanjaka nge aba fa ny planin'Andriamanitra rehefa tian'Andriamanitra ho tanteraka tsy maintsy tanteraka ka ohatsika manao hoe ny teny
mampatsiarina indininy zay nytenen'ny mpanjaka voalohany teo mana hoe ary Josafata dia nivadimivapolo nanao fihavanana tamin'ny mpanjaka n'Israely. Zany hoe ny olona manao fihavanana osika dia olona mamerina ny olona ao amin'Andriamanitra. Ny fihavanan'ny mpanompon'Andriamanitra dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny fanetretena. Ary izay le avako malala no ataontsika hoe dingana andrasana mpino izay manana volana amin'ny rahalahina amin'ny mpiarabelona aminy dia izay le havana ao amin'Andriamanitra ihany. Misy ny ataontsika hoe tena fampihavanana marina. Tsy teo amin'ity andino ihany raha mamaky ny mpanjaka faharoa tsika toko fa ao ambadika eo mpanjaka faharoa toko fahatelo andininy fahafito. Dia rehefa maty Ahaba dia nandimby Jorama zanaky Ahaba. Jorama tsy tsara fitondratena dia manahoana koa. Fa saingy izao io koa Jorama fa nandady fihavanana tamin'ny Josafata. Io indray fa nifanatona i Jorama sy Josafata. Dia amin'ny fotoan'io dia mbola zanahin'ny Moabita indray ny fanjakana varatra. Lasa zany ny Sirianina dia niditra indray Moabita. Dia nangataka tolo-tanana tamin'ny Jorama, zareo zanaky Ahaba indray hoe Josafata mba hampio dia faly teniny Josafata dia tsy nio tahaka ny tamin'ny Ahaba ihany. Manao hoe tsy maninona mihitsy zay rehetra anady ianao ary zay rehetra tahaka ny tenanao any akanioloko dia olonao soavaloko dia soavalonao. Zany hoe tsy maninona mihitsy tahaka nataoko tamin'ny rainao ihany. Dia eo le avako malala nytoy ny tantara. Inona ny tranga dia niady indray Josafata, niaraka niady tamin'ny Moabita indray Jorama sy Josafata. Fa izao nitovy ihany nataon'ny Josafata, nametraka fanontena indray ary izy. Ndao aloha an-tany hevitr'Andriamanitra ary. Misy mpaminany va ato. Dia tonga nanontany any Eli, dia hoy Jorama, misy mpaminany ato manahirakirana izay ihany izy, tahaka ny Mikaia tamin'ny Ahaba ihany. Dia hoe misy mpaminany ato Elisa ny anarany. Fa tsy maninona fandao anontanitsika ihany izy vao nahitany Jorama Elisa dia tezitra be. Hoy Elisa manao hoe fa iny any alehanao aty amiko ety. Fa maninona ianao tsy makany amin'ny mpaminany rainao, mpaminany Ahaba zany io, zay tsy afafary Zediki sy ny naman'ireo mpaminany sandoka 400 lahy mahery. Maninona ianao alehanao aty amiko? Fa raha tsy no Josafata tonga eto anatrehako eto dia ho tsy nandray anao no Josafata mpanjakan'ny Joda izay fantatro fa olo amin'ny fihavanana, olon'Andriamanitra. Dia naminany Eli ary hitantsika ny toy ny tantara fa teto kosa Eli dia naminany fa andresy any Moaba i Josafata sy Jorama miaraka. Afaka malala ny tenin'Andriamanitra zany manao hoe ary Josafata dia niavana nanao fihavanana tamin'ny fanjakan'Israely. Eto ampamaranana dia rehetra zavatra telo na efatra lehibe reto le avako no ataontsika hoe fitaovana na toe-tsaina na toe-panahy entina matrika ny fampihavanana na ny fihavananao. Voalohany dia izao ny Josafata tsy ny tsara fantany ny toetra ny Ahaba, fantany fahalemeny Ahaba, fantany ny toetra ny Jorama zanany. Fa izao lehibe lavitra no izay le fihavanana. Tsy ny tsara ny Ahaba izy, tsy ny teny inona koa zato ianao, inona ny havanako aminao, za tsy mihavana amin'ny olona ohatra anao, tsy izay. Na tamin'ny Jorama koa manao hoe za tsy mifandray aminao. Zany hoe raha vao misy ny olona mandady fihavanana dia izao te mila fihavanana na hoe te hiavana dia izao mamaiky azy tsy ny mitsara. Lehibe lavitra, ambony lavitra nolay toetran'ilay olona hiavananao ny fihavanana. Mihitsy nijery an'izay mihitsy Josafata raha niavana tamin'ny Ahaba na tamin'ny Jorama izy. Raha ohatra ka nitoetra ny Ahaba, raha nitoetra ny Jorama nijerena dia ho tsy niavana mihitsy tamin'ny na Ahaba na Jorama Josafata. Raha nitoetra n'ireo saingy izao nataony ho zava-dehibe ny fifankatiavana, nataony ho zava-dehibe ilay fihavanana. Dia tsy nijereny izay toetra izay. Satria nahatoky an'Andriamanitra izy, satria ny maika taminy dia ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ny hitsara na hanameloka ny toetra n'ilay olona hiavana. Indray mantsika rehefa hoe havana man'olona dia ny toetra n'ilay olona no hitantsika aloha, fa tsy ny toetra n'Andriamanitra mpampiavana, tsy ny sitrapon'Andriamanitra mibaika antsika no hitantsika aloha, fa ny fahalemen'ilay olona sy ny toetra n'ilay olona hankavy hatrany dia misy antsana eo aminao sy ilay olona.
satria nitoetran'le olona no hitanao aloha fa tsy ny fahasoavan'andriamanitra, nitoetran'le olona no hitanao aloha fa tsy lay andriamanitra mpampiavana, fa tsy zay neny Josafata. Lay andriamanitra ny zavatra tadiavin'andriamanitra aminy namaka azy fa tsy nitoetran'ny olona hiavanany akory. Faharoa dia tika manao hoe mifanetretena, mahavita manetry tena ianao rehefa fantatrao fa zay ny sitrapon'andriamanitra. Mahavita manetry tenitsika rehefa hitatsika ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra. Mahavita manetry tenitsika, manafoany tenitsika rehefa fantatsika fa irahin'andriamanitra isika, tsapatsika fa lehibe lavitra noho ny tenatsika ny fampiavanana tian'andriamanitra ataotsika. Fa matoy isika tsy ampifanetretena dia satria tsy ataotsika zava-dehibe lay fihavanana, ataotsika ambony no lay fihavanana ny tenatsika sy ny maha isika tsika. Fa ny olona rehefa tena manao zava-dehibe lay fihavanana dia zao ataony any ambanin'lay fihavanana ny tenany sy ny voninahiny, tahaka nataon'ny Josafata. Ary ny fahatelo dia zao ny tsy fahafoizana, ny fahafoizana ny marimarina kokoa. Josafata ny temany hoe zay ady anao, ny fahafoizana ry avako malala. Rehefa mandeha manatona olona ianao misy fandany, aseho aminy fa zay anananao dia azonao zaraina aminy, iombonana aminy, aseho aminy fa tsy ny materielina ny zava-dehibe aminao. Ary ny fahaefatra ny farany avako malala dia anjaran'andriamanitra ny sisa, ny fampihavanana, mitodika amin'andriamanitra, mibanjina an'andriamanitra, mitaona lay olona hiavana aminao amin'andriamanitra, fa tsy mitaona lay olona aminao hibanjina lay fandresena hoe raha miaraka amiko ake ianao dia mandresy, raha za manana miaramila be dehibe so zao, tsy ny tena izay mihitsy Josafata fa nanontany ny hevitr'andriamanitra. Farakisika tompo dia misolarosaino ny amin'ny torohevitra omenao araka ny teninao manoloana ny fifanantonanay amin'ny namanay, amin'ny raitapo aminay, amin'ny olontianay, amin'ny fianakavianay, amin'izay rehetra mety anirahanao anay hihavananay, dia ny tsy hitsaranay azy melo. Mety ho fantatray ny toetrany, mety ho fantatray ny fahalemeny, mety ho fantatray zay maha izy azy, fa tao aminao zay hibanjana ny fahasoavanao ka anatona azy ireny amin'ny fanetretena sy ny fitiavana. Ary anio amin'izy ireny ny toe-po, ny fahalemem-panahy, ny fahafozana, miavana amin'izy ireny zay, tsy noho ny lafin'ny tamasona noho ny tombontsoa mahatonga anay manatona azy ireny fa noho ny fitiavana azy ireny. Tonanay koa ianao atsiaro fa ianao Andriamanitra dia naivon'ny fihavanana sy ny fampihavanana, ka atao aminao zay atsiaro fa raha manatona ny namanay dia mitaona azy ireny hitodika aminao Andriamanitra, fa ny ateraka ny fihavanana sy ny fampihavanana dia ny fandresena tahaka ny andresen'ny Jorama sy Josafata ao anatin'ny fifankatiavana no andresenay ny sarotra. Ko dia mampahirizana ny tompo hifankatia, hifanetri-tena ary atsiaro fa ny fiainana dia ady isan'andro, fa ny fiombona sy ny fifankatiavana dia fitaovana iray omenao anay hoentinay miatrika ireny rehetra ireny, iombonanay fandresena sy voninahitra. Dia mitoera ty anatinay Jesosy. Amen.